Miarabantsika indray tompolasy toga eto amin'ny fandarana mahery amin'izao alina izao manasanao ary anarak'izany hatramin'ny farany taranja mpantanjahantena maromaro vitsivitsy andray no entina aminao amin'ity androany ity tsy tahaka ny mahazatra fa anomboantsika azy dia ny taranja judo. Miarabanao mbola dia miarabany koa antsika rehetra apity fanatanjahantena nitanterahana tamin'ity tontolo andro ity tetsy amin'ny kianja amin'ny tafika Mahamasina ny fedinina ny tompondakan'ny ligina Lamanga eo amin'izay taranja judo zay misongadina aloha ny mpiatroka avetsy amin'ny esika 220 nisan'ireo judoka niatrika izany faninanana izany avy amina kluba 220. Judoka misa 220 avy amina kluba 220 ESK Saint-Michel Lakosfa iarivo iskatsi kidoka JCEA Tafi Ami Red CCV ary Antsirabe no miatrika ny fedinina ny tompondakan'ny ligina Lamanga ho an'ny taranja judo nandritra ity tontolo andro ity tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany nisongadina ny judoka avy ao amin'ny ESK nandritra izany faninanana izany. Vokatra teo amin'ny zazavavy ary ny preposinina latsaky ny 20 kilao larina voalohany isambatra avy ao amin'ny ESK. Latsaky ny 20 kilao preposinina ihany dia irita avy ao amin'ny Kosfa no larana voalohany. Preposinina latsaky ny 20 kilao dia isabrina avy ao amin'ny Iskatsi, resy nanoloana any Samanta avy ao amin'ny Akudoka. Preposinina latsaky ny 20 kilao Oceana avy ao amin'ny ESK no larana voalohany rehefa nandresy any Sara avy ao amin'ny ESK ihany. Posinina latsaky ny 20 kilao Itafita avy ao amin'ny Akudoka larana voalohany. Posinina latsaky ny 20 kilao Imialy avy ao amin'ny Akudoka niondrika nanoloana ny Ideal Soa avy ao amin'ny Akudoka ihany. Posinina latsaky ny 20 kilao Izozia avy ao amin'ny Kosfa ny larana voalohany. Posinina mihoatra ny 20 kilao dia Imiura avy ao amin'ny Saint-Michel ny larana voalohany. Eo amin'ny Skajy Benjamin latsaky ny 30 kilao larana voalohany Ilona avy ao amin'ny ESK. Eo amin'ny Skajy Benjamin ihany latsaky ny 20 kilao nahazo ny larana voalohany Ilovany Aina avy ao amin'ny Akidoka. Latsaky ny 15 kilao Skajy Benjamin ihany nahazo larana voalohany Ontina avy ao amin'ny ESK. Benjamin mihoatra ny 20 kilao larana voalohany Iliantso avy ao amin'ny CCV. Minima latsaky ny 20 kilao tompondaka ny Analamanga Istefi avy ao amin'ny CCV. Minima latsaky ny 20 kilao larana voalohany Mendrika avy ao amin'ny Saint-Michel. Skajy kadety latsaky ny 20 kilao nahazo ny larana voalohany Imianta avy ao amin'ny ESK. Skajy kadety latsaky ny 17 kilao larana voalohany Vanessa avy ao amin'ny Skajy. Skajy kadety zay fa latsaky ny 13 kilao larana voalohany Volaso avy ao amin'ny Akudoka. Skajy junior latsaky ny 17 kilao larana voalohany Mendrika avy ao amin'ny Saint-Michel. Junior latsaky ny 14 kilao nahazo ny larana voalohany Domoina avy ao amin'ny Red. Skajy junior zay ihany latsaky ny 20 kilao dia Imiura avy ao amin'ny Akidoka no larana voalohany. Vokatra teo amin'ny lehilahy kosa indray latsaky ny 30 kilao Skajy minima Lanto avy ao amin'ny ESK ny larana voalohany. Minima latsaky ny 20 kilao larana voalohany Toavina avy ao amin'ny Skajy. Minima latsaky ny 20 kilao larana voalohany Sitraka avy ao amin'ny Saint-Michel. Minima latsaky ny 20 kilao Iantsa avy ao amin'ny Saint-Michel ny larana voalohany. Skajy kate latsaky ny 20 kilao dia larana voalohany Sitraka avy ao amin'ny CCV. Skajy kate latsaky ny 20 kilao larana voalohany Tony avy ao amin'ny ESK. Skajy kate latsaky ny 80 kilao vosotra tompontakan'ny ligina Lamanga Urbain avy ao amin'ny CCV. Skajy kate latsaky ny 80 kilao Lita avy ao amin'ny ESK no nahazo ny larana voalohany. Skajy kate mihoatra ny 70 kilao larana voalohany Andria Malagasy avy ao amin'ny Saint-Michel. Junior latsaky ny 20 kilao larana voalohany Angelo avy ao amin'ny Kosfa. Skajy junior latsaky ny 80 kilao Sembany avy ao amin'ny Kosfa ny larana voalohany. Junior latsaky ny 80 kilao Anderson avy ao amin'ny Saint-Michel ny larana voalohany. Junior latsaky ny 70 kilao Royal avy ao amin'ny ESK no larana voalohany. Eo amin'ny senior latsaky ny 80 kilao dia Tarima avy ao amin'ny Akidoka no nahazo ny larana voalohany. Senior latsaky ny 80 kilao dia Nady avy ao amin'ny Kosfa no vosotra ho tompondaka. Senior latsaky ny 70 kilao larana voalohany Joarina Valina avy ao amin'ny Saint-Michel. Senior latsaky ny 20 kilao Itoky avy ao amin'ny Kosfa no tompondaka. Senior latsaky ny 100 kilao dia Jonathan avy ao amin'ny ESK no vosotra ho tompondaka.